Tafamatsimbola pandrosoana ny tanàna ireo ben'ny tanàna amin'ny commune Ambonivohitra eto Madagasikara. Tapaka io nandritra ny Zakabe ny tanterahana tamin'iny herinandro iny. Ben'ny tanàna 970 amin'ny 270 eto Madagasikara no tonga nanatrika ny Zakabe ny commune Andrenivohitra Madagasikara. Nisy ny fehi-kevitra tapaka nandritra ny 3 andro, dia ny nananganana ny comité ad hoc, teo koa ny fisian'ny tambazotra ifandraisan'ny fikambanam-ben'ny mpitantana ny tanàn-dehibe. Fa ny zava-baovao dia ny fitadiavana loharanom-bola ahafahana mampandroso ny tanàna, antsoina hoe Fonds monétaire des communes. Io dia zava-dehibe koa satria dia samy natsapa ny rehetra fa eo amin'ny fitantanana ny tanàna dia hita fa tsy ampy mihitsy ny eto manana dia tsy maintsy mitady loharanom-bola hafa ahafahana manasoa ny mponina, ahafahana mampandroso ny tanàna satria dia samy matsapa fa izany ny tariketra ny tsirairay natonanaika hitondra tanàna. Tanjona ny tanàn-dehibe mivoatra antoky ny fampandrosoana iraisana. Nisy ny fanaovan-tsonia tamin'ny fehi-kevitra tapaka nandritra ny Zakabe natao teto amin'ny lapan'ny tanàna n'Antananarivo.